tokyo Madagasikara ijoro anavitra ny firenena. Randrana sindikaly tsy tokony ho vitatreo ny raharaha KNAPS. Isaky ny misandratra i Madagasikara dia mandrombaka fahefanatrany Andry Rajoelina. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva izao. Tonga soa anatin'ny pejiny fampahalalam-baovao ary tomboky lahy sy tomboky vavy manolotra ny arahaba no sady manasa anao sady anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny rahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao iny dia niaona tamin'ny filoha-mpanorana tokotoko Madagasikara androany ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry tamin'ny fotoana nitondran'ny firenena. Teboka maro no voaresaka nandritra izany. Fisionana izay niompana tanteraka amin'ny paikady entina anavotana indray ny firenena. Charmano Menjanahary, Manorandre Malala. Avy any amin'ny faritra maro izay ary maheno ny fitarainan'ireo vahoaka misy avy any aminay tsirairay avy. Izay no antony mahatonga ny fionanay aminao androany. Io no nambaran'ireo ministra sy ny solombavam-bahoaka ary lo olona teo aloha tamin'ny fotoana izay nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ny firenena tamin'ny filoha-mpanorana ny Antokotima androany. Mbola fakatahaka na referansa ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana na teo amin'ny lafiny ara-toekarena, ekonomika ary ny lafiny ara-sosialy ho iatrany ny nambaran'izy ireo. Nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra izany fa ny asa maika izao dia ny fanavotana sy ny fanarenana ny firenena izay latsaka anaty antsana. Feno krizy ny fiainam-pirenena, eny fa na eo amin'ny sehatry ny politika aza. Ny sosialin'ny vahoaka miamidina sy lasaka ambany tanteraka, fakisoloto ary tsy fahampina lava no iainan'ny vahoaka. Ny tena loza dia ny tsy fanajana ny zoma olona. Nilaza avy hatrany moa ireto mpikatroka tim izay efa olom-botendry sy olom-bofidy tamin'ny fotoana izay nitondran'ny firenena ireto fa vonona hiara-iasa sy anambatra erindray amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny Antokotima. Niatrika ity fotoana ity rahateo ny sekretera jeneraly ny Antoko izay nanazava ny tanjony Antoko mandritra ity taona ity. Nambaran'ireo olom-botendry sy olom-bofidy teo aloha ireto fa tsy azo ekena intsony ny fomba fitantanana ny fiainan'ny vahoaka malagasy izao hoy izy ireo. Afatra telo kosa no napetraka ny filoha Marc Ravalomanana dia ny firaisan-kina, ny fijoroana amin'ny marina ary ny fanarahana toromarika. Mirehareha izahay fa timo hoy kosa ireo olom-bofidy sy olom-botendry teo aloha ireto. Isan'ny niaraka nanorina sy nanangana ny Antokotima rahateo izy ireo nanomboka ny taona 2010. Isan'ny dingana lehibe vitan'ny fitondrana Marc Ravalomanana nandritra ny fitotoana nitondran'ny firenena, ny fampiakarana ny arikarena fahobe ho fito isan-jato sy ny famafana ny trosan'ny Madagasikara rehetra tany amin'ny FMI ny taona 2010. Fionana fanombohana ihany ity ny tanterana androany teto faravohitra ity. Tafapetraka eny anivon'ny Bianco kosa ny fitoriana nataon'ny sindika randrana sindikaly makasika indrindra ny raharaha KNAPS voaray ary andeha ny fanadihadiana mikasika izany raha nitatitra voarain'izy ireo teny an-toerana. Ando Miaratina sy Mathieu Praissy. Izay volana tsy aoriana nametrahany sindika randrana sindikaly fitoriana ireo mpikambana 5 ao anatin'ny filankevim-pitantanan'ny KNAPS teny anivon'ny PAK manoloana ny fanararao tampahefana nataon'izy ireo. Fantatra izao fa efa eny anivon'ny Bianco ny makasika ity raharaha ity. Voaray ary andeha ny fanadihadiana raha nitatitra azon'izy ireo teny an-toerana androany. Manaporofo izany fa mitombona ny fitoriana napetraka ka miandry izay ho vokatry ny fanadihadiana. Lalana ahafantarana ny tena zava-misy marina izany ho ny fanazavana. Tsy tokony ho vitatreo anefa fatakina ny fanovana rafitra eo anivon'ity orinasa ity sy ny fampiakarana ny fisotrondro noho ny ireo be antitra izay fananaovana antso avo hatramin'izay. Ampisondroto zao dia zao ny fisondrono ny ray aman-dreny satria tsy manana fialan-tsinitsony ny KNAPS hoe tsy manam-bola. Misy ny vola amin'ny KNAPS asondroto zao dia zao aloha fisondronono ny ray aman-dreny. Faharoa dia le hoe natao anatin'ny 10 taona no nanisy an'io le hoe fampiasam-bola be amin'ny volan'ny ray ny mpisotro ronono sy ny mpiasa tao amin'ny KNAPS io. Nampiasaina tetsy seroa zarazaraina nentina nitondrana ampanao baolina ka nandafy avy ara raha ndretretra zany ny lanina nina fotsiny. Dia hoe ny fitakiana dia hoe ny ray aman-dreny izay naverina ny fisotrondrononony ramboursemany filaza azy tao anatin'ny 10 taona farany dia no takianay manomboka izao hoe manomboka izao izany tokony mandray fisotrondronono izy afaka 3 volana.
ary ny farany a de ilay lalàna momba ny fiainana sosialy eo amin'ny knapsa io tena efa sady efa lany daty no natao lalàna entina aminona ny mpiasa izy io sy entina nanabetsaka ny reserve de lasa miova ny lohan'ny mpitantanao amin'ny knapsa mahita n'le vola be miangonao satria kely fotsiny lasa n'le mpisotro ronono tangena ny sinoa ny ray aman-dreny de mba tsoa izay zany a de mila avaoziny io a ary tokony tafiditra amin'ny parlement amin'ity taona ity zany faravaratsany amin'ny parlement raha tafiditra amin'ny voalohany io moa ny vao maika tsara amin'ny session voalohany io fa raha sy tafiditra de amin'le manaraka eo a amin'ity taona ity zany tokony mivoaka zay a hoe mifanaraka tsara amin'ny zava misy amin'izao fotoana zao amin'ireo le takiny ray aman-dreny a mba ronono amin'izay a no sonono ny ray aman-dreny a fa sy tangena andrasana noho izany ny valy ny fanadiadiana teo ny eo amin'ny eviny Bionco makasika ity raharakynapsa ity miankina amin'izay no ahafahana mandray fanapahakevitra rehetra raha ny fanazavana mitohy hatrany ihany koa ny ady ataon'ny syndicat manoloana ny tsindry azo lena sy ny fanampara-pahefana misy eo amin'ny endriny samihafa miatra amin'ny mpiasa pejiny toekarena dia manodidina indrindra ny fitrandrana arena kibon-tany tsy mbola azo ianteherana ny ampidim-bola ao anaty kitapo-mbola mpanjakana noho ny alana fe izay mbola manjavozavo tanteraka sakana ho an'ny mpamatsy vola ihany koa moa ny tsy fahamarinany toerana ara-politika eto Madagasikara ravirazafy mahenina sy tahiriny aina ny ena ny fahazotoany mpampiasa vola vahiny isehatra amin'ny tontolon'ny arena kibon-tany eto Afrika araka ny fanadihadiana nataon'ny Fraser Institute tamin'ny taondasy raha nanontany ireo orinasa lehibe mitrandraka 2.7 noty ny taona 2024 raha 7.2 monja izany tamin'ny taondasy antony iray mahatonga izany fienana izany ny tsy visian'ny fitoniana ao amina firenena iray eo ihany koa ny lalàna amin'ny fianarena kibon-tany izay mbola manjavozavo amin'ny rehetra ary ny antoka eo amin'ny fandriam-pahalemana ho an'ireo mpamatsy vola izay tsy misy tony eto amintsika ny fahatapanjiry matetika ihany koa izay mampihemitra ny mpampiasa vola anisan'ny fepetra takiana nefa ireo ho an'ny fananganana orinasa na inona izany na inona raha mbola tsy voavalin'ny fanjakana malagasy noho izany ny ampahany amin'ireo tsy izy fahiny hanangana orinasa eto amintsika i Madagasikara izy ao anatin'ny krizy ara-politika ara-toekarena ary ara-tsosialy ireo mpitrandraka madinika aloha no tena betsaka eto amintsika ny ankamaroany tsy ara-dalàna avokoa izay singa ihany koa mahatonga fitrandrana tsy ara-drariny ary fivoahana arena tsokosoko raha tsy izany fidina mora eny fotony ny vaty sarobidy ka ireo vahiny sy olona ambony no mahazo tompony toy ny vola eto Madagasikara izay mampitaraina ny mpamokatra raha tsy ilaza ny vokatra lavan'elona fotsiny mbola lavitra ezaka tanteraka i Madagasikara raha hoarina amin'ny firenenkafa amin'ny resaka fanaovana vaksiny sy fanefitry ny COVID-19 tsy mbola foana nefa ny aretina maneran-tany fa tokony tohatrany ny fitandremana ravirazafy mahenina sy tahiriny ainatrany mbola mandeha ambany ny tany fanaovam-vaksiny eto amintsika araka ny tatitra ny voaka farany efatra faingo ohatra isan-jato ny vahoaka malagasy ihany no nahavita izany manerana nosy ka ny 3.8 isan-jato ihany no nahavita ny fatra faharoa toy anelanela ny 20 meraiky amin'ny 20 hatramin'ny 1 amin'ny 30 martsa 2020 tsy tratra araka izany ny tanjona izay havita vaksiny ny 50.5 isan-jato ny malagasy hatramin'ny taona ho avy miamorongatra nefa ny COVID-19 toy ny any Chine na misy fienana azy zany eto Madagasikara betsaka ny manam-pahaizana no milaza fa tsy tokony hiena ny fampiarana ireo fepetra indrindra rehefa betsaka ny fitangoronana izay mampirongatra izany ny soritra retina izay tsy hita raha tsy afaka 10 andro ireo firenena marefo toa ny Madagasikara no atahorana indrindra fa efa misokatra ny sistany ny tandreo vaksina nefa vitsy izay ihany fanefitra sy arovana amin'ny aretina ny fanjakana malagasy izay tsy hita ho vonina iady amin'ny aretina no tsy fisiany famatsim-bola tsy afaka hiatrika izay mety ho fiombon'ny aretina ihany koa ny malagasy izay efa sepitra ara-toekarena sy ara-tsosialy fa izy tokoa moa sika ny tsy mitaraina mahakasika indrindra ny fiakaran'ny vidiny entana eto Madagasikara ny PPN sy ny entana fampiasa andavanandro voatoatoana tanteraka ihany koa amin'izao ny asa fiveloman'ny mpanao salamba no fiakaran'ny vidina savony tsy izy ireo ihany nefa dia saika mikolay vokatra izay fiakaran'izay ihany koa na mivarotra na ny isa tokantrano fanadiadiany Ando Miaratina sy Mathieu Prince tsy mahazo savony salantsalany intsony any an-tsena raha tsy manomboka amin'ny 700 ariary raha toka mbola manodidina ny 700 ariary zany teo aloha misy mihitsy azy ireo efa tafakatra hatrany amin'ny 400 ariary sy 900 ariary ny singany saika efa ho isan'andro no miakatra ny vidy savony ho ireo mpivarotra ary efa hatrany amin'ny fangalana azy mihitsy tsy mahavidy savony tsony teo aloha intsony ny olona hita taratra izany amin'ny entana lafo isan'andro raha mbola maka amin'ny boatra ireo mpivarotra teo aloha efa mividy singatsingany ihany koa amin'izao fotoan'izao
raha ohatra zao prix ny savony nalainay 4 arivo sy 3 alina dia tonga dia lasa 5 arivo sy 9 alina izy tao anatin'ny 2 semaines miakatra 100 isan-jato. Dia androany indray zao zay ny anaka dia niakatra 2 arivo indray ny vidin'ny savony. Izany hoe tony savony tony zao taloha raha midy 5000 dia lasa midy 200 sy arivo izy amin'izao. Dia tia koa zao ohatr'izay, tia koa zao 6000 dia lasa 300 sy arivo. Dia ilay olona nefa zao raha ohatra ianao ampiakatra an'ilay izy ohatr'izay dia misy ny olona menamena sasany hoe dia lasa miakatra foana ve ilay izy, nefa ilay vidin'ilay izy mihitsy ny manomboka hatrany am-potony no miakatra ohatr'izay. Aleo mivarotra an'ilay mora zany dia amin'izay ilay izy mba mihodina, hitanao mba mihodina zany ilay izy satria ilay lafo zao izy raha hoe raha izay 700 sy arivo izay zao mety eo amin'ny tapa-bolana eo na 2 volana voalaninao ohatra, nefa ilay 5000 laninao anatin'ny 3 andro 4 andro. Dia aleo maka an'ilay kely tsaratsara zany toy izay lehibe nefa ilay izy mijanona fotsiny eo. Elo tsy dia hoe malany bebe zay fa mitsipona mihitsy zany. Metraka mivantana amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro zany na ao an-tokantrano, indrindra ireo mivelona amin'ny fanasan-damba. Tsy misy manaramy intsony ny ankamaroan'izy ireo. Raha miasa indray dia miaty antoka satria tsy miakatra ny fanasan-damba fa mijanona amin'ny teo aloha ihany 100 ariary isaky ny lamba. Ary 100 ihany no manasa dia mitombo dia ny savony ohatra hoe 50 lamba dia 3 arivo ny savony, fa amin'izao nefa tsy ampy intsony izay fa 4 arivo dia 507 voany. Manay mihitsy satria ny olona zao mihitsy tsy matoky ihany raha ohatra manasa lamba 50 zao savony telo tsy ampy, savony telo tsy ampy amin'ilay lamba 50 dia nefa ilay tompon-damba miteny hoe ampy reo nefa tsy ampy. Arakaraky ny hoe mahalafo azy mamora lany azy hena daholo zany ny zavatra ataonao rehetra. Ohatra hoe raha misy raha manam-bola ianao zao tokony vidananao vary ohatra tsy maintsy miany amin'ny savony satria ny ankizy tsy maintsy madio nandeha hianatra na lasa hividanana savony. Raha hoe amin'ny anay zao tena miteraka fahaverezana asa satria akavitsiana sisa mampanasa lambanay, tsy rairay zany sisa fa ny akamaroany efa tsy mampanasa sony amin'ny vidy savony miaka tsy isan'andro. Savony ilay isan'andro dia rehefa tsisy savony ao an-tokantrano nefa ilay savony miakatra dia problème be ao an-tokantrano nanasanao vilia vilany. Singa iray tsara fa miala amin'ny andavanandro ny mponina ny savony ary miantoka ny fahadiovana sy ny fahasalaman'ny sambatan'olona. Isika raha teo mbola natsy ny ady amin'ny valana retina Covid-19 izay tsy hafa miala amin'ny fampiasana savony ihany koa rehefa anasa tanana. Pejy ny fampianarana dia tapitra ny fisoratana anarana amin'ny kandida hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE sy ny BEPC 7,24 alina ny soratra anarana hiatrika ny fanadinana CEPE izay atao ny talata 1 Jona. Ray sy 309 alina kosa ny hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC manerana ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo izay ho tontosaina ny alatsinainy 4 hatramin'ny alakamisy 7 Jolay. Nahitana fiainanty ny isan'ny mpiadina raha ny loharanom-baovao. Ny vavaony makasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro kosi indray dia hitoetra hatrany aloha izany ny orana eto ampovoan-tany araka ny vinavina ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ho an'ny Rampitsizoma, anoram-baratra ny ilany avaratry ny nosy sy ny morontsiraka avaratra andrefana. Anorana malefaka miatoato kosa ny morontsiraka atsinanana. Manomboka aty Analanjorofo ka hatrany Taolagnaro ary andrahoana mety arahina herika manify ny eto afovoan-tany. Eo anelanelany 7 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny Sabotsy, andrahoana mety arahina herika ny ilany atsinanana ny afovoan-tany, ny vamaraina sy ny hariva. Eo amin'ny vavaony kolontsaina kosa indray dia efa misy amin'ireo mpanatontosa horonan-tsary malagasy no efa miezaka mamafa ilay eo an-tsainy malagasy hoe ratsy hatrany ary mahamenatra ny horonan-tsary malagasy. Izany hoe efa misy ny miezaka miditra eo amin'ny sehatra matianina toy ny fahita maneran-tany. Asin'Andriamalala sy Andriakoto Malala. Ratsy, tsy mahaliana ary tsy mivoatra mihitsy ny horonan-tsary malagasy. Izany hatrany re vao miresaka momba ny horonan-tsary novokarina teto an-toerana isika. Ankehitriny dia efa misy ireo malagasy tonga saina mpiantsehatra amin'ny famokarana horonan-tsary malagasy, miezaka mamafa izay laza ratsy ny horonan-tsary malagasy izay. Ny taletsika goavana amin'ny horonan-tsary malagasy mantsy dia ny fanenjehana isa fa tsy mikajy ny kalitao intsony noho ny fantrana ka tsy miraharaha intsony ny kalitao izay takina amin'izany. Ny zavatra anankiray manahirana tsy mampiroborobo ny famokarana eto amintsika eto dia ny tsy fisiny somary mandeha ilany zany io
tsy fisiny fitsinjarana ny vokatra circuit de distribution zany anankitelo ny pilier ny secteur ny cinéma production famokarana distribution zany hoe ny fitsinjarana de ny exploitant na cinéma de ny eto amintsika eto Madagasikara mpamokatra misy vitsivitsy efa vitsikely sisa fa ny distributeur tsy misy mihitsy nandray ary nisy nanandrana ihany tany alolo tany folo taona lasa tany fa zay nanandrana rehetrarehetra zany de tsy tafavoaka de any ka nenitotongana tsikelikely teo amin'ny lafin'ny kalitao arany ny famokarana teto Madagasikara ny zavatra zay jerena ny olona anatin'ny kolotsaina na iry na horonantsara ino no miampaka betsaka kokoa amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena rehetra indrindra zany ho an'ny zanaka de mba te hiezaka zany hoe mba ambokatra zavatra tsara mba azo jerevan'le taranaka fa mandimby aza ony lesona tsara raha anao an'izay nefa ny finiavana ihany fa nila le ekipa teknika mila olona mba zay nafehan'le ara zany de tsy nataoko trano atrano izy zany fa mivelarina tamina teknisianina maromaro ny famokarana le film. Ankoatr'izay dia vola antampotrisa maro no tsy maintsy ampiasana raha tiana ny ananana horonan-tsary manaraka ny fenitra takiana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Vavany maresaka iraisam-pirenena dia nahatratra 5.20 faingoenina tapitrisa no nanaraka ny ady hevitra ny fanaovan'ny candidat filoham-pirenena frantsay Marine Le Pen sy Emmanuel Macron alina. Ny enany fisalana isy io raha oharina tamin'ny taona 7.24. Ny andindin'izay tateriny Rao Razafy Mahenina sy Tahiriny Aina. À tout, y compris à l'intégralité des choses totalement fausses que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. Si. Assumez-le, c'est tout. Assumez-le, Madame Le Pen. C'est quand même assez malhonnête, Monsieur Macron. Non mais d'accord. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron. Uratel teo hoe no faharetany adevitra teo amin'ny candidat ho filoham-pirenena frantsay ireto fa anao rehefa toy izao no manaratsy-ankolaka ny mpifanandrina na koa manao fanamariana tsy andrasana loatra. Atao nataona Emmanuel Macron izay tsy nahitany Le Pen navaly na dia niezaka ny niaro ny tetikasany azy ity farany va nanomboka ny adevitra dia hita fa afana ny resaka na ny fijery Emmanuel Macron ny mpifanandrina aminy aza dia nilaza zavatra be dehibe hita ho tonatrana anefa i Marine Le Pen izay niova ho tsaratsara kokoa no nataony ny taona 17 mifanohitra amin'izay ny candidat Macron izay nisy endoatra na sika tamin'ny fanioron-kevitra tsy nanaja ihany koa ny fotoana nomena azy na izany aza hita ho nahafeny adevitra Emmanuel Macron izay tsy niambahamba nilaza ny tetikasany ary ny namariparitra ny mety ho toe-karena sy ny resaka teti-bola tapitra izay samy nanohy ny fampielezan-kevitra indray ny rototo androany ny mpanabetsaka tamin'ny fanentanana ny olona hifidy ho an'ny alahady ho avy izao tany Seine Saint-Denis ny candidat Emmanuel Macron nijery vahaolana momba andrano fonenana izay tena hita fa ratsy maloto any an-toerana tany Hauts-de-France kosa no nandeha Marine Le Pen ny fahefa-mividy izay miakatra no niady eo amin'ny Ukraine sy Russie no isany hodiniany raha ny nambaran'ireo mpandinika politika any Frantsa niankina tamin'ny adevitra alina ny vato arojaka ho an'ny 520 isanjaton'ireo mpifidy ny hafa mety hizara arakaraka zafidiny candidat novidiana. Je gèlerai les cotisations patronales subséquentes. La mesure que je propose d'augmentation des revenus. Feno efa taona katroka androany niesiky ny solom-bavambahoaka telo amby fitopolo tesy amin'ny kianja ny 17 Mey esiky ny fahanovana no anarany esika tamin'izany fotoana izany saingy efa taona ty aorina miverina amin'ny tantara isika tsy misy akory ny fahanovana fa fiamorana aza no misy Asinandria Malala Andra Koto Malala. Isaky ny mpisandratra i Madagasikara dia misy hatrany ireo antokon'olona vitsanisa tia mandrombaka fahefana eny an-dalambe. Tamin'ny taona 20 sy ny taona 20 no nitrangana izany. Ratsaivona tamin'ny fotoanandro ny fitondrana marika Ravalomanana dia efa tafiakatra 700 mahery kely ny fiakaran'ny fiarin-karena teto Madagasikara ka tonga ireo liam-pahefana sy mpandromba firenena tamin'ny taona 20 ka potika tanteraka i Madagasikara rehefa nidongy seza nandritra ny 5 taona ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana izany. Tonga indray ny fitondrana teo aloha Hery Rajaonarimampianina
izay efa nampiakatra ihany koa ny fiarikarena dia namita bahoaka ireo mpomba ny lokom-boasary ka nivadika tamin'ny tolom-bahoaka ny arahana tamin'ny député tim ny taona 2024. Lipaefana loatra ny mpitarika ny lokom-boasary raha fehezina. Indromiantoana mantsy izay isaky ny miaron-dony teo karem-pirenena dia tonga hatrany ny fanonganam-panjakana. Anisan'ny tena maniran'ity firenentsika ity zany satria rehefa mba misalatra amin'ny firenentsika dia misy foana ny olona mandrobaka fahefana eny amin'ny arabe ka mampanantena n'izao rehetrarehetra zao fa mpamirapiratra Madagasikara, ampamarapenitra ny Madagasikara. Indromy ataona zay ny filoha mitona amin'izao fotoana zao nanao an'izany fanehoana eny amin'ny arabe izany. Manontany tena ny olona zao ty fitondrana ity tena ampitahiko amin'io resaka bovanta matavy fikojakojana ny lalana zay misy. Tsy mba mikojakoja mihitsy zany zay mba ananana satria fantatra mbola marifo isika fa dia ny zay vita avela olo potikeo fa mampanantena zavatra vaovao zay tsy vita. Zay amiko ny tena kisarisarina izy tika dia mahay isika mieritreritra. Ho avy indray ny fotoana dia mahay tsy mieritreritra. Ny HVM tsy tarika olona anozona hitondra vatapaty eny amin'ny arabe. Tsy fomba mampanao zany. Ry zareo no nanao an'izany anazy zany. Ho babeny mandrakizay zany fomba nataony zany fa raha mahita zany zao. Tsy miantso tody akory sanatria firenena iraisany ity fa ny fomba fitantanana ity firenena ity kosa dia ireo daholo ny singa ahitana an'izany, maridrefa ahitana an'izany fa dia miiba lalandava ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Raha mahalala zany dia anjarantsika mieritreritra. Efa taona katroka androany ny etsy-bahoaka no tarihany solombavambahoaka 7-7. Tsy araka ny fampanantenana tamin'izany fotoana izany mihitsy ny zava-misy ankehitriny rehefa nivady Belirano sy nivadika tamin'ny tolona ny fanarahana tamin'ireo mpitolona sy mpitaritolona tim ireo mpiaradia tamin'ny Andrajoel. Indro nitondra any Madagasikara izay ny volomboasary, fampitehana, didy-jadona, fanjakan'ireo raharaha mamofopofona kolikoly, firongatry ny fanondranana ny harem-pirenena. Izay aloha nanjaka tao anatin'izay 7 taona nitondrany Andrajoel any Madagasikara izay. Mampitaraina ny mpampiasan'ny lalana na ny deviation na ny lalana fiviliana eny Ambohipo amin'izao fotoana izao. Mila fanamboarana izany fa mety ampidoza noho ny fisian'ny lavaka be. Tsy lazainy intsony moa ny fako miparitaka efa mihitatra hatreny amin'ny lalan'ny fiara sy ny mpandeha tongotra. Ando Miaratina sy Mathieu Princy. Tapaka ho an'ny fifamoivozana rehetra ny lalana tsy manindry tao anaty ny andro maromaro izay. Manomboka eo amin'ny fiakarana mihazo any Ambohipo ka hatreo amin'ny sampanana Ambohipo amin'ny boriboritany faharoa noho ny fanamboaran-dalana. Mihazo ny lalana Kotavy, route d'ambassade, eo amin'ny sampanana Andohany Mandroseza araka izany ireo fiara avy any Ambanidia raha ho any Ambohipo. Mandray ny lalana Rainy Mahay maneho eo amin'ny lalana Kotavy kosa ireo avy any Ambolokandrina. Tsy mba nisy fijerena melo kosa nefa izany lalana fiviliana izany ho ireo mpampiasa lalana. Raha tsy ary ahina hitera-doza ho an'ny mponina sy ny mpifamezivezy izany noho ny fisiana lavaka manamorona sy eo amin'ny arabe. Tsy lazainy intsony ny fako izay mila andifitra ny lalan'ny fiara sy ny mpandeha an-tongotra. Tsy haiko hoe misy pijery sa tsy misy pijery nefa ny ngamba nataoko fa hoe zany Ambohipo zany mba hoe tanàna ville tokony tsy lavitra andrina zany. Miantso koa miantso ny tompona andraikitra zany raha mbola misy ny tompona andraikitra. Mba amboary lalana fa efa ely io. Ny farany raha mety hisy accident satria izy efa ngeza be le lavaka ao. Dia raha sanatria hoe misy tomobile latraka ao na ohatra hoe mandositra le ankizy ka tomobile tamy dia ny ankizy no latraka ao dia mety hiteraka zavatoza be zany le lalana efa tery ny fako zao no tena hitako manery lalana moa ny lalana ny lavaka konkoa manao tsy andaniny. Tanay zao bisikleta ny entinay dia mora simba daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ora nefa lizy misy tompona andraikitra nefa ny eto amin'ny fanjakana tsy mijery an'izay zavatra misy izay. Tokony isy fijerena ireny deviation ireny alohan'ny anapana sy anamboarana ny lalana mba tsy teraka aya sy tahotra ho an'ny mpampiasa lalana hoy ny solombavambahoaka eny an-toerana. Tsandraikitry ny solombavambahoaka ny manamboatra lalana saingy miandry ny fahatsapatena ny tompona andraikitra manoloana ny fahasairana ny mponina manoloan'izany. Manao lalàna ary mitatitra ny etahitan'ny vahoaka no anjara asa kanefa tsy maintsy irosony izany raha minibe marenina ny tompona andraikitra
ho famahana ny olany vahoaka ny fotony aza-pijaliana ny olona rehefa manao zavatra manaova zavatra professionnel alohana anapahana lalana alohana anaovana zavatra inona ny solution atondronareo zao ve nanaovanao déviation tobile firy mila tobile de tena mampalahelo atsika mba manaovatra vidiangavina ataovy travaux de nuit ana ary miankavy anareo mba aronga ny lavaka io tsy afaka ny tobile vety mikasoko zay mbe tabataba fa tena fa leo loatra le olona rehefa tsy manao izy mangataka ditady moin tsika afaka nanaovana ny déviation afaka herinandro na tapabola na herinandro andratsika herinandro tsy hanao ny déviation fa mijalo ny tomobile mandeha de aleo tompoka ataotsika lizy rehefa tsy hanao izy satria zay tsy mbavamboaka tsy nitsabaka ny asany tsy tsabaka ny asany mpanatateraka fa kosany manatra ny tsabany zavatra marary mafy efa ntaonany mahazo no njaly vokatry ny faratsiny ity lalana ity ireo mponina eny amin'ity faritra ity tsy misy azo atao anefa fa io ny famezivezena na andro na aliny samy mitandriny ny fotsiny ny tsirairay na izany na tsy izany manana adidy sandraikitra goavana ny fitondram-panjakana maha ity olana ity raha ny fampahafantarina dia ao ariany 7 aprily vao iverina amin'ny laoniny ny fifamoivozana eny an-toerana amaranasika ny vaovao taky ny mahazatra dia ankoatra ny firesana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mahoraka amin'izao fotoana izao no resana atao anatin'ny fandaharana miara-manonja ihany koa ny androany ny mikasika ny olana sedrainy mponina eny amin'ny fokotany ivandry amin'ny fizarana ny vatitsino sy ny tosika famendo ny andindin'izay fitiany miala raharonombana sy manorandre malala saika misy tsy fahatomombanana sy andrenesana fitarainana avokoa ireo fokotany eto andrenivohitra mikasika ny fizarana ilay vatitsino sy tosika famendo anisan'ny misedra olana ao anatin'izany ireo mponina eny amin'ny fokotanin'ny Ivandry ambaran'isy olo-tenan'ny mponina nitondra ny fitarainana tao anatin'ny fandahana miara-manonja androany fa manjaka ny kitrano an-trano ary ireo olona akaiky ny lehiben'ny fokotany ihany no tena misitraka izany fanampiana izany fa tsy ireo olona sahirana araka ny voalaza rehefa nadika ny anaran'ilay olona zany rehetrarehetra ao anatin'ilay sektera 5 de sektera ray tamin'ireo ihany no entiny navoaka tany amin'ny super café zany ho alefa tany amin'ny fidy rehefa mivoaka le lisitra de ireo fa le sektera 4 zany tsy nahazo rehefa mangataka fanazavana any amin'ny sefipokotany zany le olona de mivaly teny sefipokotany hoe tsy mahay miasa ny komity nalefa nakale anarana ka ze eo amiko ihany ny alefako nefa rehefa dinihana zany reo anaran'olona nalefan'ireo de akamakamany rehefa misy fizarana ninina fizarana de reo ihany no mahazo tsy mitsinjo ale vahoaka mihitsy izy zany sefipokotannay io rehefa nzaran'io zavatra io izy olona tafiditra ao anatin'le lisitra arany de tsy hoany ny anarana de tsy omeny an'le olona fantazominy fa hoe tsy mahazo ony aveo nefa le vary hitan'ny olona mihitsiny amin'ny ariva hoentina amin'ny taksi makany an-trano zareo tsirairay avy tsy le tena sahirana mahazo ale zavatra fary zareo rehefa misy fangatana fanazavana ohatr'izay zany de mivaliny hoe izy ny eo napetraky ny député anankiray eo amin'ny fitondrana izy de tsy mahazo ahozongozony eo amin'ny sezany io na de efa hita hoe tsy mety ny ataony niverenan'ny fandaharana no resana ihany koa tamin'ity androany ity ny mikasika ny orinasa SMGD sy ny findramam-bola nataon'ny komuna teo anivon'ny Knapsa maro ny zavatra mbola mila zavaina ao anatin'ireo raharaha ireo hoy ny nambaran'ny solombavam-bahoaka fetra Rahalamposafimbololona aizany statut juridique nio société SMGD io fa rehefa avoaka anareo fotsiny zay aza andrasana ny fangatahan'ireo olon'ireo ordonnance any amin'ny tribonaly vao amoaka ianareo ny andraikitra nomen'ireo mpiara-miasa amin'ny beny tanàna sy ny beny tanàna sy ny tena asany zany SMGD neto apelatananay aloha ny daty nananganana izany société SMGD zany nahazahoany an'le atao hoe immatriculation araky ny lalàna ara-panjakana dia tany amin'ny volana aprily 2024 eritaona lasa zay ny zavatra hitany dia tany amin'ny volana décembre 2024 ane zany no efa ny fampiraharaha amin'ny resaka findramam-bola any amin'ny Knapsa izany société SMGD na ny commune izany orinasa matontolo orinasa fantôme ane zany no ny fampiraharaha tamin'ny Knapsa ankoatra izay voalaza ny resaka ny mikasika ny fitoriana sesilandy ataon'ny ben'ny tanàna amin'ny mpanolo-tsaina manohitra ny tsirary ny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa ny fandaharana miara-manonja androany teo ihany koa ny firesana ny mikasika ny dian'ny délégationna malagasy tany Washington sy ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara indray izay nanaovan'ny mpanentana sy ny vahin'ny fandaharana Antsoavo ny antefany izany fanampiana izany any amin'ny vahoaka malagasy
Ny fandaharana Global News, ny famerenana fandaharana ahoana marina ary ny horonan-tsary la pièce rapportée no arahanao rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.